Izay ny amin'ny tontolon'ny tranga mpiaramonina fa eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia tsy hanolotra ary tsy hanohana kandida ny antoko teza amin'ny fividianana filoham-pirenena izay totsaina ny volana novambra sy ny desambra ho avy izao. Nanamafy indrindra ry Rakotombo Jean-Louis filohan'ity antoko ity fa tsy handray anjara amin'ny fividianana io ny antoko izay tariny. Vola Ravavo mitatra izay vaovao izay. Tsy handray anjara amin'ny fividianana filoham-pirenena heverina totsaina amin'ny volana novambra sy desambra ho avy izao ny antoko teza, tsy hanolotra ary tsy hanohana kandida ny antoko. Ho azy ireo saritsary mpifidianana no izy noho ny fototry ny demokrasia mbola tsy tafapetraka eto amin'ny firenena, hoy Rakotombo Jean-Louis filohan'ny antoko teza. Ny teza dia tsy ohatrany tamin'ny fifidianana rehetra teo, dia tsy anjara mihitsy amin'izany fifidianana izany satria les règles de jeu mihitsy, le lalàna mifehan'ny demokrasia eto Madagasikara mihitsy tsy mety fa mampiady lava ka izay tsy te hiady, dia izay tsy handray anjara mihitsy amin'ny fifidianana. Io zao raha jerena tsotsotra fotsiny nabotsina any amin'ny 9 500 000 any ny isa mifidy, dia teny milazaina koa any amin'ny code électoral hoe any amin'ny 700 any ny tokony mpifidy amin'ny bureau de vote ray, dia lasa any 25 000 any na 10,000 any bureau de vote à Madagasikara. Reny dia fomba anankiray izay ahiny teza fa hitoeran'ny fangalaram-bato rehefa avy eo lazaina any amin'ny sisiny any zato-sanjatona ny any na zato-sanjatona ny any. Reny rehetrarehetra reny tsy tokony iseho akory zany rehefa ohatra ka hoe hiadikevitra tsara aloha le règle de jeu de la démocratie, masaka tsara le izy vao vadika io lalàna, izay vao mirosana amin'ny fifidianana, tsy mifamono fa miady hevitra tsara. Toy izay manao marimaritra iraisana eo, marimaritra iraisana izay abotsina koa ny isan'ny ministera 30 be izao. Ireo ministera 30 ireo tsy misy raha tsy mankaika any akory any amin'ny faritany ny sasany, dia abotsina fotsiny mba hisiany marimaritra iraisana mba ahafahana mandrosany amin'ny élection. Nefa élection tsy fa izay teza dia mahita fa tsy handeha amin'ny lonina. Tsisy afa-tsy ny fifampiresahana ary ny fametrahana ny fanorenana ny firenena amin'ny lalàn'ny fanatsarana ny lalàna fototra toy ny lalàm-panorenana, ny lalàm-pifidianana ary ny lalàna mifehy ny serasera no heveriny antoko teza fa vahaolana.